Eo anatin'ny hevitra maro samihafa mahakasika ny ho fanendrena zay ho fanolorana zay ho Premier Ministre miangavy ao amin'ny Assemblée nationale amin'ny député sy ny ahiahy misy eo amin'ny olona teny dia tiako ny mitondra izao fanazavana manaraka izao. Ny Assemblée nationale, ny député de milaza fa tsy maintsy olona hifanaraka amizay eritreritry ny filohan'ny fanavaozana sy ireo namany efadahy mba tena hisoatsika amin'ny tena fanovana no Premier Ministre hatolotrinay député ny Assemblée nationale. Antony mahalala ny halehibeny fagnantenan'ny vahoaka malagasy, ny hetahetan'ny vahoaka malagasy nametraka adidy sy andraikitra amin'ny filohan'ny fanavaozana sisy evadahy zahay. Ka ny ataonay dia ny magnampy anazy manamora zay fomba hahatongavana amin'ny tena fanovana. Zay ny ataonay. Sagnatria, tena ataonay sagnatria ny hoe ho avy aminay Assemblée nationale, ho avy aminay député ny heritreritra hanolotr'olona hisakanana na tsy hahatongavana amin'ny tena fanovana. Ambaranay eto fa ny fiainan'ny firenentsika ny tena lehibe aminay député, ny ahombiazan'ny tena fanovana hiadanan'ny vahoaka malagasy ny tena lehibe aminay député fa tsy ny fiainan'ny président Andry Rajoelina. Zay ambaranay ho fantatry ny vahoaka malagasy, ho fantatrinay aminareo zay manana ahiahy reo. Ka hamafisinay eto fa ny Premier Ministre zay ho soniavinay député, hatolotranay député de Premier Ministre hifanaraka amin'ny eritreritry ny filohan'ny fanavaozana sy ny namany efadahy, ary Premier Ministre hisoatsika amin'ny tena fanovana. Zay zany ny toky omenay. Izao teny ataoko zao de hevitry ny député zao rehetra zao. Zay zany ny zavatra tiako tsindriana. Ary zao teneniko zao de efa nataonay teo aloha ny hoe ahoana ny fomba hanampiana ny filohan'ny fanavaozana sy ireo namany efadahy, ahoana ny fomba hifanampiana amin'ny gouvernemanta mba hisoatsika amin'ny tena fanovana. Ka aoka mba tsy hisy olo hiteny zavatra mifanohitra amizao. Zay lehibe aminay ny hisoan'ny firenetsika amin'ny tena fanovana. Sagnatiavana de sagnatiavana ny hoe ho avy aminay ny saka sy hisoan'ny firenena amin'ny tena fanavaozana, amin'ny tena fanovana. Sotra tompoko.